Ao amin'ny asan'ny apôstôly teny mahazatra, teny klasika mora zay no ilazana azy amin'ny andro fiankarana. Asan'ny apôstôly toko voalohany. Ndeha raha tsika mamaky sy miaino ny 9 ka hatramin'ny 11 ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo, ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany, ny akanjo fotsy, izay nanao hoe lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Amen. Raha fitinina riavana ny 4 androany dia azo fitinina tahaka izao hoe Ovay ny Fijerinao ny Rahona. Ovay ny Fijerinao ny Rahona. Ovay Fijerinao ny Rahona. Nina moa ty Rahona? Rahona ery an-danitra ery zany. Ovay Fijerinao ny Rahona. Misy tenin' Jesosy amin'ny Lioka 12:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: raha mahita rahona miposaka any andrefana ianareo, miaraka amin'izay dia hoy ianareo hoe ho avy ny orana, dia tonga izany. Raha mahita rahona miposaka ianareo any andrefana, miaraka amin'izay dia hoy ianareo hoe ho avy ny orana, dia tonga izany. Riavanao, raha anova ny fomba fijerinao ny rahona ianao, vao mahita rahona ianao dia oka tsiaro an' Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Zay le 4 androany. Ovay ny fijerinao ny rahona. Raha vao mahita rahona miposaka ianao dia tsarovy Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Satria rahona, io rahona io no nampiasain'Andriamanitra ampiakarana azy any an-danitra eo an-tanana kavana. Mario kely riavana le texte. Ny asan'ny apôstôly tsy miteny hoe Jesosy niakatra ho any an-danitra, fa Jesosy nampiakarina Andriamanitra ho any an-danitra. Jesosy riavana, Andriamanitra nampiakatra an Jesosy. Ary mahafinaritra rehefa mahita an'izany hoe Andriamanitra nampiakatra an Jesosy, ary rahona nampiasainy. Matsiaro ny tenin'ny Salamo 104:3 hoe manao ny rahona matevina ho kalesina, manao ny ravina matevina ho kalesina. Io rahona io zany no karazana kalesy nampiasain'Andriamanitra ampiakarana an Jesosy. Tsy mba nampiasa vaisseau spatial zany, nampiasa kalesy izy teny rahona. Zay riavanao, ovay ny fomba fijerinao ny rahona. Ary sy tantara be zany hoe anova ny fijerinao zany dia ny rahona saika misy foana isan'andro. Ary rehefa elanyele, raha tsaronao fiantomboan'izao toriteny izao, ovay ny fijerinao ny rahona, iova ny finoanao, iova ny fanantenanao, iova ny fitiavanao an'Andriamanitra riavanao. Azo antoka zany. Hoy ny 2:12. Le teny le anjely roalahy tamin'izy 12 Galiliana hoe iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Iny Jesosy
zay nampiakarina niala ato aminareo iny nampiakarina zany Jesosy dia mbola ho avy vanim-potoana iainantsika ry havana dia manelanelana zany fotoana nampiakarana Jesosy any an-danitra zany sy ny vanim-potoana mbola hiaviny ary zany ny finoana miorina amin'izay ambarany soratra masina niakatra izy taka izay nahitanareo azy fa mbola ho avy indray izy dia ngany koa ny Rahona ampatsiaro anareo an'izany ry havana satria ny tenin'i Jesosy Kristy dia hoe hatramin'izao izy Matthieu 26:64 hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo kavanan'Andriamanitra eo kavanan'ny hera azafady ary ho avy amin'ny Rahona eny amin'ny lanitra Matthieu 26 mbola ho avy izy zany ny ambara zany message ny Rahona Toriteny irahan'Andriamanitra isan'andro itoriteny amintsika ry havana Ovay Fijerinao ny lanitra dia tsy ho matomato ohatran'io ny finoana ao dia raha jerena ny fahamarinana voalohany dia zao hoe io Jesosy nampiakarina niala tamin'ny tany io ho any an-danitra dia napetraka Andriamanitra eo ankavanany ho mpanjaka ny mpanjaka sy ho tompony tompo tsy vovao amintsika isotry fitiavana zany hoe ny ascension dia fahatserovana n'izany hoe investiture an' Jesosy ho mpanjaka ny mpanjaka investiture an' Jesosy ho mpanjaka ny mpanjaka ovay ny fomba fijerinao ny Rahona raha vao mahita ny Rahona ianao zany hoe ay io zany ny karesina ampiasan'Andriamanitra ary tamin'ny investiture an' Jesosy ho mpanjaka ny mpanjaka mpanjaka ny mpanjaka mpanjaka ny Joe Biden io aloha tsika resaka concret mpanjaka ny Xi Jinping avy any Chine io mpanjaka ny Vladimir Poutine io na fatany na tsy fatany zany ingery avana io asa raha fantatry Andro rajoela fa mpanjakany io zay le zahatra fa mpanjaka ny mpanjaka io vehivavy anankiray teto amin'ny tanin-drazantsika ry havana no nafantatra hoe Jesosy dia mpanjaka ny mpanjaka raha navalina faharoa fantatsika isotry fitiavana tsara zany ny 20 juillet 1869 20 juillet 1869 raha nametraka ny vato fehizorony tempoly anaty rova izy mamloatra ny teny nataony ry havana mamloatra ny teny zany mpanjaka mahafantatra hoe misy mpanjaka ny mpanjaka eo amboniny eo dia hoe no ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo zaho raha navaly manjaka mpanjaka ny Madagasikara no nanorina ity trano vato fivavahana ity tamin'ny 20 Jolay ho trano fivavahana sy ho fiderana ary hanompoana an'Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka ary tompony tompo araka ny teny eo amin'ny soratra masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zay maty no ny heloko ny olona rehetra ary nitsangana indray ho fahamarinana sy famonjena zay rehetra mino sy tia azy koa noho izany dia tsy azon'olombelona ravana ity trano vato naoriko ho trano fivavahana ity na iza mpanjaka amin'ity taniko ity mandrakizay fa raha mandrava ity trano fivavahana amin'Andriamanitra naoriko ity dia tsy manjaka amin'ny Madagasikara taniko mamy ry havana raha ny ara-teolojia marina le filazany an' Jesosy marina filaza hoe Andriamanitra na Jesosy mitovy ihany zany mpanjaka ny mpanjaka ary rehefa mandinika amin'ny fiainantsika ry havana amin'izao fotoana zao ny tsy fahafantarany mpitondra ankehitriny fa misy zany Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka zany mampikorosofahana ity tanitsika ity takan'io ary sy andimby any fitondrana ankehitriny satria anapataperana na afaka heritaona na afaka 20 taona
dia mbola ikorosofana ihany ty fireneny ity, raha tsy manaiky, raha tsy mahatsiaro an'izao ascension zao hoe wow, andraso aloha e. Misy mpanjaka ny mpanjaka, ndao akinina, ndao antany hevina, satria efa tamin'ny 1869 no efa nankinina taminy ity tanitsika ity ry havanao. Zany ny afatry ny ascension ny fiakarana, nasandratra ho mpanjaka ny mpanjaka, ho tompony tompo, ary napetraka eo akavanan'Andriamanitra Jesosy Kristy tompo ry havanao. Ary raha mandeha amin'ny fahitana ianao mijery ny zava-misy, kivy ianao. Raha mandeha amin'ny fahitana ianao mijery ny zava-misy, mandra-pahoviana tompo. Raha mijery amin'ny fahitana ianao dia manontany teny hoe aiza raha ny solution. Fa velona ny fanantenana rehefa mahatsiaro ny afatry ny ascension, zay afatra tokana hoe napetraka Andriamanitra, napiakarin'Andriamanitra ny an-danitra ho tompony tompo sy ho mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra. Mahafinaritra ny tenin'ny Daniela ry havana, ny avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany. Meny Andriamatoa Andro Rajoelina sy namany ny fanjakana amin'izao fotoana zao. Na tianao zany na tsy tianao, fa ny problema tsy zany ny problema dia hoe mpanjaka ny mpanjaka izy fa manjaka ve ao amin'ny fonao ry havana. Zany ny problème numéro 1 Jesu, zany ny problème numéro 1 Jesu. Ary rehefa nitensika tao hoe Andriamanitra no nampiakatra an Jesosy any an-danitra tamin'ny alalan'ny rahona, kalesin'ny rahona. Iny kalesy iny tsy nandeha tamin'izao iny, fa io herin'Andriamanitra hoe, ary mbola haitsika Isotry Fitiavana zany, dia hoe tena hoe hery lehibe sy mihoapapana tokoa, araka ny fiasa mahery vaika sy tsy haitohainy. Zany io herin'Andriamanitra io, zay hoe anasoavan'Andriamanitra atsika mino ry havana. Zany le herin'Andriamanitra ny motorisainy ny kalesiny, raha zay ny milazana azy, anasoavana izika. Ary zany hery zany ry havana amin'ny alalan'ny fanamasina, se hoe irahan'Andriamanitra mpiorina atsika. Zany hery zany mbola hoe tian'Andriamanitra anafahana atsika koa. Io herin'Andriamanitra io nanafaka an Jesosy avy tao amin'ny fahafatesana sy tao am-pasana. Maro ny fiainan'ny kristianina mitonony any am-pasana ry havana. Zany ny vaovao mahafaly amin'izao andro fiakarana zao. Io hery io dia omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanamasina, amoakanao avy ao am-pasanao, amoakanao avy amin'ny fahatoran'ny fahafatesana. Ary io herin'Andriamanitra io izy ny Efesianina 2:20 sy 20 hoe niproven'Andriamanitra hoe raha nampiakatra an Jesosy any an-danitra izy eo kavanan'Andriamanitra. Tsy hoe misy hery io dia nalefa le kalesa dia hoe diso lalana le kalesa fa lasa any Marsa na lasa any Jupiter izy fa tsy lasa eo kavanana. Non. Akeo amin'ny akavanan'Andriamanitra le kalesan'i Jesosy ry havana. Zany io Andriamanitra io. Ka le hery io anasoavana antsika, amoahana antsika avy eo am-pasana, andresy ny fahatoram-pahafatesana, mamatotra ny tokantranontsika, mamatotra ny fiainantsika, fiainam-piasana, fiainam-pianakaviana, fa io koa anandratra antsika ry havana, hampitombo antsika ara-panahy. Zay le izy. Zany ny vaovao mahafaly. Aroka ho zany no tsaroantsika raha manova ny fomba fijerintsika. Ny rahaoansika hoe wow, Jesosy io rahona io, rahona tahaka an'io tondran'Andriamanitra an Jesosy raha nametraka azy ho mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary zany hery nampiakarany an'iny kalesy iny dia mbola ampiasainy anasoa. Zay ny fahamarinana voalohany. Fahamarinana faharoa dia zao, mazava be hoe ozy izy ny andininy fa sy hoe nisy rahona nitondra azy ka tsy hitan'ny masony intsony izy.
nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ry havanao, ny dramon'ny kristianisma, ny dramon'ny fiangonana dia nanomboka tamin'io ascension io, hoe rehefa nentin'le rahona Jesosy, rehefa nampiakarin'Andriamanitra Jesosy ka tsy hitany masony intsony, hoy ny asan'ny apôstôly 2:9, tsy hitany masontsika intsony Jesosy. Ho an'ny akamaroan'ny kristianina tsy hitany maso a égale tsy misy. Zay tsy hitany maso intsony a égale tony tsy misy. Zay ny problématsika, zay ny problématsika. Marina be le fitenin'ny vazaha hoe quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Fonavatra hoe fanevahevanan'i Jesosy zany, fa tsy eo Jesosy ohatrany tsy misy izy ao antsika dia manao izay danin'ny saintsika sika, manao izay danin'ny kipitsika sika. Dia farantsika gaga hoe maninona ny finoko no matimaty ohatran'izany, maninona ny finoko no matimaty ohatran'izany. Fa sofa hoe tsy mandeha amin'ny fahitany sika ry havana, sofa tsy mandeha amin'ny fahitany sika, fa manana finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, manana finoana miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary io tenin'Andriamanitra io no ahafantarantsika fa tsy aiza tsy akory Andriamanitra Jesosy fa ny an-danitra izy eo anatrehan'ny ray. Araka ny tenin'ny Hébreu 9 hoe mpanalalana izy, intercesseur izy, intermédiaire. Manalalana antsika sy Andriamanitra. Tsika ny tsy mahita azy, fa izy ihany mahita antsika, ary mpanalalana izy, intermédiaire, intercesseur. Fona isan'andro ho aso ho anao izy. Romanina 8:7. Zany io Jesosy niakatra any an-tany. Za tsy mahita azy, za variana amin'ny fiainako ity, za bodany lohako, za dontony saiko, tsy mieritreritra an'izany, fa izy mahita. Dia mifona ho aho, manalalana ho aho isan'andro ry havanao. Ary zava-dehibe. Aitsika tsy enjeny hoe atao adinidiny hoe le teniny eo amin'ny Jaona 4:10, rehefa nitsangana hoe rehefa milaza ny itsanganany amin'ny maty izy, rehefa izay ozy izy dia andeha andao anareo anamboatra fitoerana ho anareo. Anamboatra fitoerana ho anareo. Ary rehefa izay dia ho avy akanareo. Ry havano, ho anareo izay mihaino ary eo, raha maty afaka adiny ray, dia teneny miaraka amin'ny vava hoe vita zany le fitoerana ho an'ny pastera Zolovo any an-danitra. Dia nalain'i Jesosy izy, sy namatin'ny corona, namatina zavatra hafa ry havano. Fa le rahona manakona ny masontsika, dia ny ety an-tany any, mioka amin'ny ety an-tany, tsy misaina fa tsy ny zavatra ety an-tanysika. Zany mamay antsika. Fa manamboatra fitoerana izy ao an-danitra ao. Ary ny firariana ho antsika ry havana dia izao: tako ny masontsika no le rahona Jesosy Kristy Tompo. Fa raha mitaraina aminy ianao, raha mivavaka aminy ianao, tsy voasakan'ny rahona zany vavaka ao zany. Enganeka hoe aprisika anao hivavaka zany, manomboka amin'ny ascension 2021, aprisika anao hivavaka, satria io rahona io tsy manakana ny vavaka, tsy manakana ny fitarainanao ho tonga eo anatrehany seza fiandrianany.
Ary io Rahona sy resahana io ry havana, tsy manakana ny falim-bavaka, tsy manakana ny fitahiana avy any an-danitra, tsy manakana ny famonjena izay nikasaina teo amin'ny seza fiandrianana, araka ny tenin'ny Apokalipsy 4:2. Fa ny afatry ny Ascension 2021 dia hoe okizay ty fiheverana dalabe ity, satria tsy hitany masonao ara-nofo Jesosy dia toy ny tsy misy izy. Maro ny olona tsy miaraka amintsika eto androany, tsy miaraka amintsika eto izy, fa ngamba ataontsika adalabe raha mieritreritra hoe tsy eo ihany na dia manao izay dany sainy tsy dady ny kibo izy efa rariva ahita azy ihany. Zay izy. Ovay Fijerinao ny Rahona manomboka an'io. Ary fantaro fa io Rahona io tsy manakana ny vavaka sy ny fitarainana ataonao an' Jesosy, ary mbola afaka mamonjy anao avy any an-danitra izy. Famarinana fahatelo farany ry havana dia izao. Eo amin'ny 1:20 ny anaran'i Jesosy, iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Iny Jesosy iny dia mbola ho avy. Ary araka le tenin'ny Matthieu 26:64 teo, Matthieu 26:64 dia hoe ho avy eo amin'ny Rahona lanitra izy. Rehefa mitentsika hoe ovay Fijerinao ny Rahona, mijery Rahona ianao dia hoe aloha ny hijery ihany fa sao dia hoe taingina Rahona Jesosy tamy tonga indray. Zany le izy ry havana, zany. Ary rehefa tsy hanova ny Fijerinao ny Rahona ianao dia mieritrereta ry havana, mieritrereta ny amin'ny hoavinao mandrakizay. Rehefa jerena ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 1, eo amin'ny 4:20, asa 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy, ireo rehetra ireo niraisaina naharitra ny vavaka mba ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahy. Ireo rehetra ireo niraisaina naharitra ny vavaka mba ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahy. Le 4:20 efa niakatra ny nampiakarina ny an-danitra zany Jesosy. Ok. Dia miandry izy fiheviany. Inona no ataony? Inona no ataony? Niraisaina naharitra ny vavaka izy. Niraisaina naharitra ny vavaka izy. Iza tao? Izy 12 iza koa niaraka taminy teo? Rahalahy Jesosy. Iza koa niaraka taminy teo? Maria ren'i Jesosy, mba nireo vehivavy izay nanoana nanampy an' Jesosy tamin'ny ministera. Reo zany gropin'olombitsy vao niakatra Jesosy dia nakany amin'ny efitrano avo anoy ny fomba nahazatra azy niara ny vavaka. Zany no ataon'ny olona raha tantara ny andron'ny Pentekosta, zany no ataon'ny olona miandry ny fiavian'i Jesosy ry havana. Eny amin'ny Rahona, vonina venao, vonina venao, ampitombo ny vavakao ao amin'ny fiainanao, sy tahaka ny olona tena miandry marina, zany hoe fiavian'i Jesosy izany ry havana. Fitantaran'ny Luka 24 dia hoe rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy teo masin'izy 12, tsodrano azy izy dia teo pitsofana rano azy 12 Jesosy no nakarina ho any an-danitra. Dia niteran'i Jesosy izy, nankalaza an'i Jesosy izy, ary faly be
verina tany amin'ny tempoly tany Jerosalema. Reto olona mako amin'ny efitrano avo reto zany olona tena hoe feny fifaliana, nefa na feny fifaliana azy izy olombelona ihany araka le fitenitsika dia matsiaro ny fahalemeny ny laozan'i Jesosy ry havanao, matsiaro fahalemena. Ny olona matsiaro fahalemena, zavatra tokana nataony mivavaka. Inona problemanao ny fiainanao ka matsiaro fahalemena ianao? Mivavaka izy, sady zany vavaka zany nampiombona azy tamin'i Jesosy zay nandao azy, mampiombona amin'i Jesosy ny vavaka ry havanao. Raha rehefa tsy vavaka mpilivava atao tsy enjery mata, mampiombona amin'i Jesosy zany vavaka zany. Ary indrindrindrindra koa satria talohan'ny Pentekosta zany vavaka zany nanadio ny fony reto mpianatra reto handraisana ny fanamasina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Anaty fahalemena izy dia mivavaka, te hiombona amin'i Jesosy zay nandao azy izy dia mivavaka, tia nodiovina ny fony handraisana fanamasina dia mivavaka izy. Zany ny fiainan'ny olona, zany ny fiainan'ny fiangonana voalohany, zany ny fiainan'ny olona zay mino ary miomana ho amin'izany fiavian'i Jesosy zany. Jereo tsara ry avy ny tenin'ny Lioka dokotera nanoratra an'ity bokin'ny Asan'ny Apôstôly ty, naharitra ny ray saina, naharitra ny vavaka. Rehefa taitra iny ianao ana tsy taitra renao, tsy problema ry havana ny hoe andao no zava-baovao. Olombelona zany tia vao, ndao hivavaka ary, ndao hiary hivavaka ary, fa zavatra hafa zany hoe maharitra amin'ny fivavahana izany. Reto ny ray saina naharitra amin'ny fivavahana, ary zay maharitra tahaka izany no azo valim-bavaka, zay maharitra no ho voavonjy. Inona ary itao mpamaranana? Mety hoe antom-bavaka reto olona reto ry havana, sady miandry amin'ny Pentekosta, miandry zay mety fiavian'i Jesosy, dia hoe azo antoka mihitsy. Fa ny vavaka voalohany dia hoe Jesosy manjakainao ato am-ponay. Kitoko izay vo izy vao niresaka investitura atao dia any an-danitra aloha manjakainao atao antom-bavaka ao zany ry havanao, manjakainao atao am-poko. Ny antom-bavaka faharoa satria hoe miandrandra vao toa izy nytenenin' Jesosy hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanamasina aminareo ary hovavonimbika arahan'i Jerosalema seran'ny Jodea sy Samaria aratra ny fanantana. Petra tsara aloha eto ambara-pilatsahany fanamasina aminareo, dia mivavaka izy faharoa manaraka izany. Jesosy aoka izany mbo anisan'ny latsahany fanamasina, tsika rehetra vita batisa ny latsahany fanamasina, fa aoka ho fenoina ny fanamasina mandrakariva. Zay ny antom-bavaka faharoa zay, hoe manjakainao atao am-poka feno ny fanamasina. Ary vavaka fahatelo, vavaky ny fiangonana voalohany, dia hoe Maranata, avia Jesosy, faingany anao Jesosy. Ka rehefa tonga Jesosy, raha hakanao izy amin'ny alalan'ny fahafatesana, tsy ianao no noratsoratra any amin'ny réseaux sociaux any, tampoka loatra hoe vao omaly zay niarananao enregistrement oa. Zay le izy ry havana, zay le izy Maranata. Zay le vavaka telo fototra ry havana, manjakainao ato am-poko, fanamasinao, fenoinao mandrakariva, ary Jesosy avianao, faingany anao aka. Zay vavaka fototra. Fa misy antom-bavaka dimy ry havana zay ampatsahivana antsika fiangonana, satria fantatsika tsara fa fampatsahivana ho anao zay te hanova ny fijerinao ny Rahona, ka mahafantatra hoe
le mpanjaka ny mpanjaka sy le tompo ny tompo no tompo ny teny farany ao amin'ny fiainanao sy amin'ny zavatra mitranka ety ambany lanitra. Le vavaka 5 saivona amin'ny rantsan-tanana 5. Vavaka voalohany tia moa zany ny tanana akaiky ny foko indrindra dia mivavaka ho an'ny olona akaiky ahy indrindra, vady aman-janako, ny ray aman-dreniko, ny ray tapo amiko, ny meilleur amiako. Zay le vavaka voalohany. Vavaka faharoa atao ho an'le olona manondro any lalan'ny fiainana, manondro any lalan'ny lanitra, le mpanabe, le zoky ara-taona sy ara-panahy, manondro ahy ary ny destination finale. Le fahatelo, le lava indrindra dia hoe ho an'ny manam-pahefana, mpanapaka, mpanjakatsika, ry havana malalo amin'ny tompo, korso fahan'ity fireneny ity amin'izao 13 mai 2021 zao. Satria manina eo angamba zay tsy faiza mitantana, tsy haiko zany fa zavatra fantano, tsy ampivavaka isika, tsy ampivavaka ho an'ny mpanapaka atsika isika. Zay azoko antoka zay. Karazam-bavaka fahaefatra tia moa ny hoe ratsan-tanana faible indrindra dia hoe vavaka ho an'ny olona marefo. Hatrany amin'ny testamenta taloha ny olona marefo dia ny mpitondra tena sy ny kambody. Fa misy olona marefo isaky ny tokantrano, amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiarahamonina, misy olona marefo ara-pahasalamana. Eto am-bavaka marefo. Fa 5 fara, tia kikely ty. Ianao io kely io, ianao io kely io. Matsiaro ny fahakelezanao ianao, io natreny fahalebiazan'Andriamanitra. Ary arakaraka ny sainanao an'Andriamanitra sy ny fahalebiazana, ny atserovanao ny fahakelezanao. Arakaraka ny sainanao ny fahamasinan'Andriamanitra no atserovanao ny matsintsinanao sy mampanotanao. Zany ny vavaka 5 ry havanao ataon'ny olona. Se nandry ny teniny anjely manao hoe iny Jesosy nampiakarina niala taminareo iny ho any an-danitra, dia mbola ho avy taka ny nahitanareo azy niakatra tany an-danitra ho aminareo fahasoavan'ny tompo. Ary samy ho hita mibanjina, tena mibanjina zany fiavin'ny tompo indray zany isika menakavy. Ho an'Andriamanitra irery eny voninahitra ho aminareo fahasoavan'ny tompo.